ny fanambarany Natanaela teny masika fa teny feny fitiavana nataon'i Jesosy. Zany no anasako anao ampifaliana ampitiavana amin'ity fotoana ity koa dia manasanao izahay. Ry namako, ry mpiara-midinika amiko, manolotra indray ny fiarabana ombam-pirarintso ho anao sy ny ankohonanao na hatrarantsika indray izao andro manokana sarobidy izao. Ny faniriko dia ingene ny fahasoavan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy. Andeha hiaraka-kivavaka isika raha nomboka izao fiaraha-midinika izao. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary mbola Andriamanitra mandritry mandrakizay ianao. Raha andinika ny teninao izay ankehitriny dia mangataka ny fanena masina mba hitaridalana izany. Ka ny teninao dia tsy hiverina any aminao raha tsy fanasoana tsirairay avy. Dia aoka ny fonay mba ho tany lona ka anirin'ny teninao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny tantarantsika androany dia ny tantaran'ny Filipo sy Natanaela. Eo amin'ny andininy fahatelo amby efapolo amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany no jerevantsika ny andininy fahatelo amby efapolo sy ny andininy manaraka. No ny ampiso dia te hiala ho an'i Galili Jesosy ary nahita ny Filipo, izy ka nao taminy hoe manaraha. Filipo no nahazo baiky voalohany tamin'ny mpianatra manao hoe manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa dia nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Filipo no miresaka indray amin'ny Natanaela eto, mitantara ny momba an'i Jesosy. Ho an'i Jaona Mpanambatiana dia zanak'Andriamanitra no niantsoana azy. Ho an'i Andrea rehefa nilaza tamin'i Petera izy dia nanao hoe Mesia no ilazany azy. Fa ho an'i Petera kosa ny ilazany an'i Jesosy dia hoe ilay nisoratan Mosesy tao amin'ny lalàna, ilay nisoratany mpaminany. Ary mbola nampiny Petera i Filipo izy manao hoe Jesosy avy any Nazareta. Izay fanambarana nambaran'i Filipo izay. Vao nahelo ianarana hoe Nazareta i Natanaela dia tonga dia nanana fomba fijery, hevitra mibahana miloha momba ny tanàna kely ity. Amfay amin'ny Natanaela dia tanàna kely tsy dia manao ahoana Nazareta. Alika ny fiteny masika izy. Raha vao niteny Filipo manao hoe Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta dia nanao teny masika. Natanaela eo amin'ny andininy fahaenina amby efapolo. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Izay zavatra nitranga, tsy mba nino mihitsy Natanaela fa mba hisy an'izany mpanjaka izany hipotra avy amin'ny toerana kely tsy dia manahoana io. Najambany masony ny hevitra mibahana mialoha tao aminy, ka tsy nahita izay tena izy sy marina Natanaela. Tsy niady hevitra ny amin'izany Filipo, fa dia fanasana anandrana fahamarinana manokana ho an'ny tena no nataony. Hoy izy manao hoe andeha izahay. Avy hatrany dia nandeha ihany koa i Natanaela. Mahafinaritra fa
noho ny finamanana dia tsy niady hevitra Natanaela. Zay zany le firaisam-po rehefa nanasa ny namana. Ilaina ny firaisam-po ny mpinamana. Andiny efa fito amby efapolo. Dia zao no voalazany. Jesosy nahita Natanaela avy nanatona azy dia nilaza hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Natanaela nanao fiteny masikany amin'ny Jesosy hoe momba misy zava-tsoa va avy any Nazareta. Fantatra Jesosy ny teny Natanaela. Fa zao kosa nataon'i Jesosy momba Natanaela, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Napetraka Jesosy amin'ny toerana manana ny maizy azy ilay mpanao teny masika. Ry namako malala isa, mpiara-midinika amiko. Fantatra Jesosy ny teny avoaka ny vavantsika. Fa Jesosy kosa maneho teny feny fitiavana antsika. Mampahery zany. Zava-dehibe zany. Nanao teny tsara momba Natanaela Jesosy. Niantso azy Israelita tsy misy fitaka. Izay mifanohitra tanteraka amin'ny filazany Natanaela momba an Jesosy. Nanaitra an Jesosy. Nanaitra Natanaela izany fahitàn Jesosy azy izany. Hoy Natanaela taminy 9:20. Ahoana no nahafantaranao aho? Dia namaly Jesosy ka nanao hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. 9:20. Dia namaly Natanaela ka nanao taminy hoe Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Natanaela le nanao teny masika no voalohany sanylaza fa Jesosy no mpanjaka ny Israely. Manova olona, manova Natanaela le teny feny fitiavana nataony tamin'ny Natanaela. Afaka hanovanao koa ny teny Jesosy androany. Afaka ny hanova ny teny Jesosy amin'ity fotoana ity. Fantatra Jesosy isika. Ary izay toe-javatra izay no nanamboatra any Natanaela. Tamin'ny mason'Andriamanitra no nahitàn Jesosy Natanaela nivavaka. Nikatsaka fahamarina atao amin'ny hazo anankiray. Dia niaiky Natanaela. Niantso Jesosy hoe zanak'Andriamanitra, mpanjaka ny Israely. Ary dia nafinahitra fa io fanambarany Natanaela io dia anisany atao hoe fanekempinoana lehibe eo amin'ny tantara ny filazantsara na ny vaovao mahafaly. Ombanao any Andriamanitra amin'ny alala zany teny izany. Ka raha mahitanao koa Jesosy androany dia indro ilay tsy misy fitaka. Mampahery antsika anie zany teny izany. Ka raha hiatrika ny tontolo andro isika dia aoka tontolo andro eo ambany fitantanan'ny Tompo hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsarena izay ny an-danitra misotranao izahay noho ny amin'ny Jesosy ilay tianay. Mino anay indray ny fotoana nafanay niarana andinika ka nafantaranay ny fanambarana mihezinezina nataon'ny Natanaela ka nilazany fa Jesosy no mpanjaka ny Israely. Tiana ihany koa mba sahiteny izay amin'ny olona rehetra fa Jesosy no mpanjaka n'izao rehetra izao. Ampio ary izay Andriamanitra. Tantany izay amin'ny tontolo andro ity. Ka ho sa manambara izany fanambarana izany amiko izany. Dia aza mafoina mahasaraka anay mitahia izao mpiaino miaraka amin'ny tinikamboko izao. Naran'i Jesosy nangatany ny vavaka. Amen.